dia mpitombona amintsika trany any ryhavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Mbola fifaliana ohatra any ny tafaraka amintsika amin'izao alahady fa 1 ny volana Desambra taona 2024 izao. Ity no alahady farany mialohan'ny Krismasy izay ho fahoankalazaintsika afaka andro vitsivitsy. Manasanareo ary araka iondrika ivavaka isika mialohan'ny andranesana ny afatra. Ry Jesosy tomponay io, matsiaro tokoa izay ny fitiavanao anay satria Andriamanitra mamangy izao tontolo izao ianao ka tsy nameranay irery. Ankehitriny dia mangataka anao koa izay mbola manginao anay eto amin'ity maraina ity mba hitenenanao aminay. Aza tsiditsina aminay ny teninao, ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny ny soratra masina izay katsika niafatra amin'izao alahady maraina izao dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 1 ny 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Matio 1 ny 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao: rehefa nanaiky Maria reny Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy dia hita fa nitoejaza ary tamin'ny fanahy masina. Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy nahanalabaraka azy dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisaina izany izy, indro nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'ny nofy ka nanao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao akibony dia avy amin'ny fanahy masina. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany hataonao hoe Jesosy. Fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary zany rehetra zany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe indro ny Virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany hataon'ny olona hoe Immanuela. Izany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa rehefa natsiaro tamin'ny torimasony dia nanao araka izay nandindin'ny anjelin'ny Tompo ary ka napakatra ny vadiny. Amen. Eto isika dia mahita teksta anankiray izay atao hoe mahasanganena ihany ny safidy izay tsy maintsy ho raisin'ny Josefa. Tsy mora. Ary azo lazaina hoe tsy mahalela mihitsy azy. Tsy maintsy misafidy izy amina safidy anankiroa izay sarotra dia sarotra. Ary samy misy atao hoe olana ireo safidy ireo. Na ianao isafidy an'ilay anankiray dia misy vokany. Na isy fidinilany dia misy toy izany ihany koa. Manoloana ny zavatra tahaka izay dia eo no ahitana hoe voafetritsika ary miariary hitanareo taratra eo ny fahosany raha olombelona manoloana ny fanapahan-kevitra. Ka tsy maintsy hitadiavantsika tolo-kevitra sy fahendrena avy amin'Andriamanitra mba aizantsika manavaka tsara sy misafidy hoe aiza ny lalako ambany. Miankina amin'izay no ametrahana ny tongotra. Eto dia tsy maintsy nisafidy Josefa manoloana ny toedrara sarotra hoe bevoka Maria, bevoka Pitrovoana. Tsika malagasy mahalala tsara ny dikan'izany. Fa fambaraka henatra ho an'ny fiarahamonina hoe iny aneka zao hoe zay moa. Na tsika mbola zay fotsiny fa nanazy tena nisy loza mitatao dia tsy na zany fa hotoraham-bato Maria raha ohatra ka fantatry ny olona fa mitoejaza nefany tsy zanaka avy amin'ny Josefa. Ity Josefa ity no tsara marihana fa tsy misy antony ray akory ary afaka manery azy na pression ivelany izay tokony hoe aleo efiko eto ity. Afaka niala soma tsara mihitsy izy ary mbola nanana liberté mihitsy. Nefa dia tsy azo lazaina hoe nidikizo raha zay lavalaza azy voatery nandray fanapahan-kevitra. Dia soa izy misafidy ny fitiavany dia tsy maintsy zakainy izay zavatra rehetra aterak'izay
safidy ny mpitiavana zay so izy nifidy ny zavamora dia nefa ny vokany tsy maintsy afoiny Maria ary azo antoka fa hovonoiny olona izy. Ina no safidiny Josefa? Isafidy ny lalana moramora ve aloha ialaky moramora fa za tsy te hiditra-kafo iazy eto dia milamina tokoa ianao saingy aina no vokatry zany dia niainy Maria. Sa ianao misafidy hoe bon sarotra ny fanapaha-kevitra tsy maintsy hidirako ihany satria noho ny fitiavako dia nisafidy any Maria. Dia nisafidy ny lalana sarotra i Josefa dia ny fitiavana zany. Ny fitiavana tompoko mora-pitenenana. Fa raha mamaky ny Korintena voalohany toko 7:7 tsika ny fitiavana maharo-po, fitiavana maharitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra. Zany hoe misy vidiny, misy sandany ny fitiavana, tsy mandeha ho azy ny fitiavana tompoko lahy sy tompoko vavy. Misy teny frantsay zay on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche amin'ny resaka fitiavana. Fa rehefa miteny hoe fitiavana dia misy responsabilité. Tsy sentiment ny fitiavana fa responsabilité. Tsy maintsy hiatrika toe zavatra sarotra izy izay mety midepase azy mihitsy ara ivelan'ny kompetansiny maha Josefa azy kanefa dia tsy maintsy ho raisiny zay fanapaha-kevitra zay amin'ny finoana sy mifatokina. Ny safidy izy ny hanome voninahitra ny Maria, ny fanomezany voninahitra any Maria, ny fiarovany any Maria dia fanekeny any koa ny zavatra zay heveriny fahatsirariny satria tsy zanany io. Naleo ny safidy ny fitiavana izay safidy tsy mora izany. Ny safidy mora mantsy rehefa tsy te hitady problemy ianao na koa mba tsy ho latsaka ao anatin'ny tahotra dia aleon'ny olona misafidy ny mora, misafidy lalatsarotra i Josefa. Isika koa eto amin'ity fiainana ity, eto amin'ity zao tontolo zao ity dia raha fehezina dia karazan'ny olona eo ampovoany sampanan-dalana mandrakariva tsy maintsy maka décision foana amina situation anankiray zay mety ho sarotra. Tsy maintsy mideside tsika. Zay ny fiainan'ny olombelona. Ka raha misafidy ny lalana mora ianao dia midika zany hoe mandositra ny responsabilité. Raha misafidy ny lalatsarotra ianao dia misafidy ny fitiavana. Ao anao izy ny tenin'ny soratra masina amin'ny Jaona toko 12 andininy faha 5 Jaona toko 12 andininy faha 5 izay tia ny ainy mahavery izany fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro zany amin'ny fiainana mandrakizay. Hafakely ny Jesosy. Ny olona zay hiezaka hoe aloha zay mapetipety ny tombotsoako, aloha za tsy ho elengelenina, iny olona Jesosy dia ho perte. Izy mieritreritra fa arakaraka nanaovan'izay no ahafahany mahazo ny tombontsoa. Eny mety mahazo tombontsoa tokoa angambany izy amin'ny voalohany fa tsy fatany dia tsy mitondra soa azy iny fa tsy maintsy hiteraka fahatsiatoka ho azy. Omeny Jesosy eto zany lakle. Ary reo zay misafidy ny lalatsarotra fa lalatsarotra baikony ny fitiavana dia jamais perdant. Eny mety amin'ny voalohany raha ny fijery azy tohatra ny matiantoka toa tsia fa deja ny fandresen'ny fitiavany dia fandresena nezinezina zany mampitolagaga ny olona. Izay ny zavatra niainan'i Joseph eto. Raha ny safidiny au pays du moramora ataotsika an'izay ngamba ny Josefa, ny safidiny hoe mba tsy hisian'ny kalaokalao
ny vokatra zany dia lafo vidiny faktura dia ny ainy mariny manefa ny fafambaraka ny Maria no vokany. Kanefa rehefa ny safidy ny voninahitry Maria izy fa nampandefitra ny tahotrany satria nan Josefa le tahotra no tena mibahana azy dia ny fitiavana mandresy ny tahotra. Zany hoe ny antidote ny tahotra zany dia ny fitiavana satria ny tahotra amaha-olombelona atsika dia tandravadi-koditra. Raha miteny zany misoratra masina aza matahotra dia ny dikan'izany dia hoe aoka ny fitiavan'Andriamanitra no mameno anao dia iny no contrebalance ny fitahotra. Riavana aoka tsika ho mailo mandrakariva ary tandrina satria ny devoly dia mahay manararaotra rehefa eo amin'ny fandraisana décision. Spécialiste ny devoly andresy lahatra anao hisafidy ny lalana mora. Mazava na ny soratra masina am'teny hoe ety ny lalana makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa migodana kosa tia ny tenena dia hoe ny solution de facilité mazana mba tsy teny tompo teny fantatra dia tsy zavatra tsara mihitsy ary zay heverinao hokizo sy sarotra iny no azahoanao tombony. Zay zany no sopapa omeny soratra masina antsika eto. Raha te hamonjy izao tontolo izao koa tsika, te hamonjy ny firenetsika, te hamonjy ny zao tontolo izao zay nametrahan'Andriamanitra atsika dia tsy maintsy tadidio ty tsy maintsy mampandefitra ny maha izy azy anao sy ny tombotsoanao aloha. Tsy mahay miaraka reo hoe za te hamonjy ny fireneko, za te hamonjy ny ankohonako, za te hamonjy ny fiarahamonina misy ahy nefa za tsy kitikitiana, za aza eligelenina, za aza asiana zavatra mahazo. Tsy mahay miaraka reo. Ny fitiavana dia tsy maintsy misy tsy tena hoe dommage fa tsy maintsy misy vokany any aminao lay mitia. Misy zavatra tsy maintsy afonao ao. Tsy hoe fepetra takina fa automatikany izy. Jesosy rehefa namonjy atsika tsy eny an-danitra izy no nandefa tady dia hoe miakara-mitady iny ianao Jean-Luc fa nidina mihitsy izy dia niara-mipetsapetsa tampo dia niara-miosona amiko ary maty mihitsy aza zay vao tafakatra any aminazy aho. Ny fitiavana tsy ambava fotsiny fa tena miaka amanaina tahaka ny hoe nareo lehilahy tiava vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany. Io zany ho azy rehetra manao ambition rehetrarehetra te hanova zavatra, te hanova ny firenena, te hanova ny zao tontolo zao, te hanova ny fiarahamonina dia tsy maintsy miatomboka aminao ny entre guillemets ny atao hoe fatiantoka. Zay ho ny terme ilazany olona azy hoe tena matiatoka zany zay zay ne mahatonga ny olona tsy mety halala mio hoe za tsy te ho perta. Paul apôstôly dia aminazy ny aretako ny fatiantoka rozy noho ny fioaran'ny fahalalana ny Kristy. Izany hoe le fatiantoka zany hoe le fatiantoka eto tsy hoe perta totale na moa zany fa le fatiantoka dia hoe ny atiamiko analana mba hafahako mamonjy. Zay le fatiantoka resany eto. Tsy maintsy miroso amin'izay zavatra izay. Ny teny ao amin'ny Filipiana toko 7:5 manamafy an'izany ihany koa hoe zao voalaza zao Filipiana toko 7:5 eny tokoa fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra io le lazaiko teo noho ny fioarany atsara ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko izay ny aretako ny fatiantoka amin'ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba hahazoako an'i Kristy. Tsy mahay miaraka ny succès sy ny mipetrapotsiny. Tsy maintsy misy zavatra afoy ao. Izay vao afaka mamonjy ny hafa. Raha te hamonjy antsika Kristy oa tsy ny safidy ny solution mora izy.
tsy nandefa ny anjely Gabriely andana le tsy mba ataovy zay mety any fa tsy maintsy izy ary fantany tsara ny andro zay nidina tetỳ tany de zao hoe zao ny miandry ahy ho avy ny krismasy vao tonga tetỳ tany izy premier jour fotsiny zazakely même pas quelques jours ou quelques mois no entina miazakazaka eraty rehetra ty fa mifofony ay ny erodam-panjaka. C'est le prix à payer. L'amour est cher. D'ailleurs, raha jerena teny français hoe un être cher. Misy jeu de mots zany hoe olona tianao tsara be le terme hoe chéri, le hoe chéri ane zany a chérir la personne zany hoe tiavinao le olona satria lafo vidy aminao dikan'izay tsitsitsinao ery sy vola sy fotoana ena hatramin'ny ainao azy. Un être cher dans les deux sens, lafo vidy satria malala io masonao. Zany koa hoe nataon'Andriamanitra malala io masoko anao be voninahitra sady tiako de rehefa mitondra hoe malala io masoko anao de tsy hoe mijanona fotsiny hoe mafatifaty ahy ianao de mijanona eo fa Andriamanitra mihitsy no voatery mamorotra tanan'akanjo ka misy fiatraikany aminy ny fitiavan'ny olombelona. Tsy afaka moramora Andriamanitra tamin'ny fitiavana ny olombelona. Dommage collatéral. Anjaratsika ny mieritreritra. Te hanova tsika ve? Te hamonjy ve tsika? Manomboka amin'ny fanekenao ny perte. Pas dans le sens hoe de verivery fahatantsihana fa izay ny lalana tahaka nataony izy misy te i Josefa vadiny Maria. Kanefa ao anatin'izany tsy fatatr'Andriamanitra fa tsy mora ny zavatra holalovan'i Josefa dia novangin'Andriamanitra tao anatin'ny aizina izy. Misy dika tsara be le image hoe tao anatin'ny toromasony no tonga ny anjely nibitsika aminy ka niteny taminy. Ilay sary anohatra hoe ao anatin'ny aizina izay tonga am'le fitenenana hoe tanao ohatra tsika rehefa le mandalo zava-tsarotra de aloha andeha atory aloha io hoe ny alina mitondra fisainana zany hoe tena ao anatin'le aizina mikitroka iny no tonga Andriamanitra mitondra ny feo avy amin'ny hampazava ny fisainany. Teo i Josefa no niova ny fijeriny. Ilay Josefa feno tahotra teo. Tahotra ho an'ny tenany aloha. Satria nitsinjon'ny voninahiny izy za ve anambady de vo anambady ve de tonga de vehivavy bevoka zay tsy fantatro izy any rain-janany. Za kosa tsy atao an'izany. Mba nanana projet tsara ihany tsy mba manana maizy azy io le tahotra hoe tahotra hanahoana ny tenany fa rehefa nampahiratina ny masony dia tahotra ny amin'ny ainy vadiny indray no ambony aminy hoe tsisy dikany izany fitsinjovako ny tenako zany fa rehefa tao ambony balance navesatra tamin'ny Josefa kokoa ny ainy vadiny sy zay hanjo azy noho ny voninahiny zay mety hoe ososena sy omezan'ny olona. Tsy manino voninaho hiatrika an'izay mety ho vavan'ny olona, voninaho niatrika zay mety hoe mba lehilahy ihany le tsy lahy de manaiky atao an'izany aminazy ny ainy Maria no ambony. Resy ny fitiavany any Maria izy. Ka tsy hoe kory hoe manao tsinitsinina ny hampony Andriamanitra fa zay le hoe rehefa babo ny fitiavana ny olona dia iny no forsany afahany mandray fanapa-kevitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ao nao izy amin'ny andininy faharoapolo aza matahotra ao izy tiako be le fomba filazany azy mandray any atao sy jeretsika iny andininy faharoapolo tamin'ilay texte satria hoe fa raha mbola nisainy zany izy indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny nofokany hoe ry Josefa zanaky Davida aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao. Io fehezanteny tokana io aza matahotra ny hampakatra ny Maria vadinao. Zany hoe tenitenena hoe iza no important aminao. Mitahotra ao
amin'ny vava-bahoaka ve ny tahotrao ny am'le hoe ahoana marina io sa iza mari aminao vadinao io jereo fa zavatra tohatra ny tsotra kanefa ny a mazava hoe ahoana ny considérationao an'ny mari mbola le vadinao ve io sa olo-kafa ny fijerinao azy wow révélation zany zay fitenitsika izay zavatra zay no nanova azy kanefa maraina ny andro dia tapa-kevitra izy mitondra azy mianaka ho atsika koa manoloana ny aizina sy ny fisalasalana ary midoto be deaibe de ho iaho hoe antanio ny fitiavanao matoa ny lalàna ny didy miatona amboniny fitiavana tiavany Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao sy ho hainao mihitsy ny mitia ny namanao raha tsy babo ny fitiavan'Andriamanitra ianao zay ny tika noho zany ny décision sy ny fanapaha-kevitra raisinao rehetra dia tsy le décision raisinao no zava-dehibe fa hoe inona no mibaiko anao tahotra ve sa fitiavana de fantatrao hoe aizany lalako ombana kanefa ozy Jesosy eo amin'ny Jaona toko 12 teo hoe izay mahavery ny ainy no ny amiko no azo izany fa zay miaro ny ainy no zany dia avery zany zany hoe tandremo so de fatra piaro pitsinjo vody andromerika nefa ny voamaika fa tiatoko nefa nomenanareo zany nefa nalahidy voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azatra amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaksika feno fisaoranao ny fonay Jesosy io fa mampianatra na isan'andro tokoa ianao lalana sapana roa ny olohanay tahotra sy ny fitiavana kanefa ny fitiavana no mandroka tahotra tompo raha izany ary dia halalino aty anatinay ny fitiavana ianao ataovy mavesatra aty anatinay ny fitiavanao Kristy ka mba hiteny koa zay hoe ny fitiavana Kristy no manery anay saotra tompo amen samy hitain'Andriamanitra mirary fety sambatra ho atsika rehetra ankalazany krismasy afaka andro vitsivitsy samy hitain'Andriamanitra tompoko